toy izao ndraiky fa nanoteny zaraina zay omenantsika anio. Ny faharetana sy ny fiononana dia hanamora kokoa fikatsahana izay raisan-tsaina amin'ny hafa ao amin'ny Kristy. Araka ny voasoratra amin'ny Romanina 10:25-26 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka ny an'i Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Iray ihany mantsy ny vaty lampiankinana. Araka ny ao amin'ny Korinthianina 1:10-27 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vato lampy fanahy izay nanaraka azy izy, Kristy izany vato lampy izany. Hitondra fanovana eo amin'ny fiainanao zany, matoky vavaka isika. Kristy na dia maro azy izahay olonao, dia ianao ihany no mpanolontsainanay. Ampio izahay mba hifandefitra ka hikatsaka izay iraisan-tsaina ao aminao. Amen. Mandra-piaona tompoko. Fiadanane.